sasatra sika tily asa fatratra. Ivavaka isika rehetra. Tonga amin'ity fotoana mahalalana ity indray izay ry Tompo Andriamanitray eo iaino izay lazainao aminay indray izahay. Dia mangataka ny fanainao masina izahay hanome anay ny fo madio ahafahanay mandray izany teninao izany. Voninahitry ny naranao ny sampafaka izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Risiko lady malala ho aminao rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana fa amin'Andriamanitra antsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny soratra masina voalahatra hotoriana amin'izao alahady fa 4 mialohan'ny Pasika izao dia araka izay voasoratra amin'ny filazantsara ny Matio. Matio 4:1-20 ka hatramin'ny 7:20. Matio 4:1-20 ka hatramin'ny 7:20 toy izao mifaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hatramin'izany no vao natorin'i Jesosy ny mpianana fa tsy maintsy hankany Jerosalema izy ka ampijaliany loholona sy ny loha ampisorona ary miparonora-dalàna dia hovonoina ka atsangana amin'ny andro fahatelo. Ary Petera nanoina azy tanila kely ka niteny mafy azy hoe, sanatria aminao zany tompoko, tsy ho aminao tokoa izany. Fa izy miodina ka niteny tamin'i Petera hoe, makanesa ty voako ry Satana, fa tafitohinana amiko ianao, satria tsy misaina izay amin'Andriamanitra ianao fa izay an'olona. Amen. Tsy andany andro anazava momba ny devoly Satana aho fa fantatsika tsara izany. Fa ny zavatra holazaiko dia izao, ny devoly rehefa makafana atsika amina zavatra anankiray tokony ataotsika, ny zavatra tsara zany tokony ataotsika, ka ny fomba ataon'ny devoly mba hanaovantsika izany zavatra zany amin'ny fomba tsy mety dia izao, misy karazana anankitelo. Voalohany, ataony izay hampalaina antsika tsy hanao an'io zavatra tsara io. Ary misy zavatra zany ataony amintsika dia lasa kamo isika tsy te hanao an'io zavatra tsara io, dia fa azony alohantsika izay raha ohatra ka hoe tsy manao an'le zavatra tsara. Faharoa, manao an'le zavatra tsara ihany tsika, fa rehefa ela ny ela manao an'le izy dia mekivy, memangatsika, dia avy eo ajanontsika ihany le izy. Mbola azo ny devoly ihany isika na dia efa nanao kely azy satria rehefa tsy manao an'le izy dia izay ny zava-dehibe aminy. Ary ny fahatelo farany dia izao, manao isika ary tena ataotsika hatramin'ny farany le izy, saingy izao ataotsika amin'ny lalakafa, amin'ny fomba hafa tsy araka ny tokony ho izy. Aza adino fa ny foto-kevitra ny lalàna dia fitiavana n'Andriamanitra sy ny namany. Ka rehefa zavatra tsy ataotsika amin'ny fitiavana fa amin'ny tanjona hafa dia tsy izy izay. Dia io fahatelo io no nazo an'i Petera teto. Raha mijery ny andiny teo aloha manko isika, dia nasandra Jesosy izy nomeny Jesosy voninahitra mihitsy izy hoe tena mahay zavatra ty Petera ty, tena sambatra mihitsy izy satria izy nalala hoe Jesosy no Mesia. Dia noho ny nanaovan'i Jesosy an'izay an'i Petera, dia izy sanan'olotra an'i Jesosy indray ny teny hoe tsy ho faty amin'ny hazo fijaliana hono Jesosy, tsy hitranga amin'i Jesosy ny zany. Dia jereo ny teny nataon'i Jesosy anazy, makanesa ty voaka ianao ry Satana. Ary io dia anisan'ny toe-tsaina manimba fiangonana tokoa io satria marobe ny olona
no milaza azo mahay de tsy miankina am Jesosy tsony izy fa manao zavatra fa mieritreritra fa ny ataony rehetrarehetra de mety daholo satria izy hono ny efa ela teo amin'ny toerana io, izy ihany hono mahay an'io asa io. Mety mbola tsy tratran'izany antsika resaka lady malala kanefa dian'izao itsika de efa tokony halala an'izany satria nahoana haniriana any de isika no tondra ny fiangonana io. Amintsika ireo zao misy ho lasa pastory, amintsika ireo zao misy ho lasa mpiandry, amintsika ireo zao mety misy ho lasa mpampianatra sekolalahady. Ka rehefa tsy miara-miasa am Jesosy isika tsy manetry tena de lasa manao tahaka amin'ny Petera io, manao zavatra tsara isika kanefa any amin'ny lalants'izy de lasa ratsy ihany izany. Rehefa miasa de manetry tena miaraka riva, miankina am Jesosy mandrakariva. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, mba fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina ho amintsika rehetra niaritra am'izao mandrakizay. Amen. Ivavaka isika. Dia mbola misaotra anao izay ry Tompo noho izany teny nomena ho anay izany. Ampianaro anetry tena mandrakariva izahay ka ianao sy ny famonjena nataonao ihany no tsarovanay ka tsy irearea izahay. Amin'ny anaranao no anaovana zavavaka izany. Amen. Unissons-nous dans la prière. Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions pour ce merveilleux moment que tu nous as donné afin que nous écoutions de nouveau ta parole qui nous est chère. Faites que nous connaissons ta volonté et que nous te donnons gloire tout en restant humbles. Pardonne-nous les péchés que nous avons commis. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Chers membres de l'école du dimanche, que la grâce et l'amour de Dieu et le Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Amen. En ce 6e dimanche avant Pâques, l'écriture sainte qui nous sera donnée est écrite dans l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 16, verset 21 au verset 23. Matthieu chapitre 16, verset 21 au verset 23. Voilà ce qui est écrit au nom de Jésus-Christ. À partir de ce moment, Jésus se mit à parler ouvertement à ses disciples en disant « Il faut que j'aille à Jérusalem et que j'y souffre beaucoup de la part des anciens, des chefs des prêtres et des maîtres de la loi. Je serai mis à mort et le 3e jour, je reviendrai à la vie. » Alors Pierre le prit à part et se mit à lui faire ses reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, dit-il. Non, cela n'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, « Va-t'en loin de moi, Satan. Tu es un obstacle sur ma route, car tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les hommes. » Amen. Je ne vais pas perdre mon temps à parler du diable de Satan. Vous savez très bien ce que c'est. Mais ce dont je vais vous parler, c'est la façon à laquelle Satan nous tente, la façon à laquelle Satan nous mène vers le péché. Alors, lorsque nous devons faire quelque chose de bien, Satan utilise 3 méthodes pour nous tromper, pour que nous n'allons pas dans le droit chemin. Il y a trois façons de faire. Qu'est-ce qu'il fait? Tout d'abord, il fait tout pour nous décourager, pour que nous soyons paresseux, pour que nous n'ayons pas envie de faire la bonne chose que nous devons faire. Et si on ne le fait pas, il nous a eu. Deuxièmement, il nous le laisse faire, parce qu'on est un peu fort et il nous le laisse faire, mais après quelque temps, on est découragé, on ne trouve pas du plaisir et on arrête de faire. Dans ce cas-là, Satan nous a eu encore. Et la troisième, il nous laisse faire, on arrive à le faire jusqu'à la fin, mais dans un autre objectif qui est mauvais. Le cœur de la loi, c'est l'amour de Dieu et de notre prochain. Si on accomplit les commandements de Dieu, pas à cause de l'amour, pas grâce à l'amour plutôt,
mais pour notre propre gloire ou pour d'autres objectifs, alors c'est un péché. C'est justement ce qui est arrivé à Pierre ici. Si on regarde les versets précédents, Pierre a été élevé parmi les autres disciples parce qu'il a reconnu le Messie ou le Fils de Dieu en Jésus. Or, après, puisqu'il se croyait tout permis, puisqu'il se croyait au-dessus des autres, il a osé dire que le Seigneur mentait. Il a osé dire que Jésus ne sera pas mort sur la croix, Jésus ne nous sauvera pas par l'intermédiaire de la croix. Alors, regardez ce que Jésus lui a dit. « Va-t'en loin de moi, Satan ». Nous devons faire attention parce que, en général, ce qui rend les affaires de l'Église en désordre, c'est ce genre de caractère-là. Il y en a qui se croient expérimentés, il y en a qui croient savoir tout, et ils font ce qu'ils veulent dans l'Église. Faites attention. Peut-être que vous n'avez pas encore ce caractère-là, mais quand viendra ce jour-là, préparez-vous-en. Il faut toujours être humble devant Jésus, il faut toujours appeler Jésus dans tout ce que nous faisons. Car, même si on se croit expérimenté, même si on croit savoir tout, le démon nous guette toujours. Certains de vous deviendront pasteurs. Certains d'entre vous deviendront bergers. Certains d'entre vous deviendront enseignants à l'école du dimanche. Quand vous serez à ces places-là ou d'autres places, n'oubliez pas d'appeler Jésus et d'être humble dans tout ce que vous faisiez. On doit voir uniquement en vous Jésus et le salut qu'il a fait. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu, la communion avec le Saint-Esprit soit avec vous. Amen. Prions. Nous te remercions, Seigneur, pour cette parole. Aide-nous à être toujours humbles devant toi et ne pas avoir confiance en nous-mêmes, mais en avoir confiance en toi. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Panjakany tompony fiainagna famonjy mahery zay tonga nagnaotro atsika ny fideragna no mendrika ampamonjy atsika azavoly amin'izay izy koa mbola misy fahignana de raha ho Jesosy mpanjakany tompony fiainagna famonjy mahery zay tonga nagnaotro atsika ny fideragna no mendrika ampamonjy atsika azavoly amin'izay izy koa mbola misy fahignana Jesosy mpanjakany tompony fiainana famonjy mahery zay tonga nagnaotro atsika ny fideragna no mendrika ampamonjy atsika azavoly amin'izay izy koa mbola misy fahignana Jesosy mpanjakany tompony fiainana famonjy mahery zay tonga nagnaotro atsika ny fideragna no mendrika ampamonjy atsika azavoly amin'izay izy koa mbola misy fahignana Alatsika tabideran Jesosy Fatsara tokony mihira miterazy Alatsika tabideran Jesosy Fatsara tokony mihira miterazy Alatsika tabideran Jesosy Fatsara tokony mihira miterazy Alatsika
misy asambaragna miambignaanao agnoagnyea ataova tsara ny asa ombany finoagna azavoly amin'izagny izy koa mbola misy fahinagna tsy mbô verimegny manompo an Jesosy fa misy asambaragna miambignaanao agnoagnyea ataova tsara ny asa ombany finoagna azavoly amin'izagny izy koa mbola misy fahinagna Jesosy, kanisa sambarana miambignaanao agnoagnyea ataova tsara ny asa ombany finoagna azavoly amin'izagny izy koa mbola misy fahinagna tsy maverimegny manompo an Jesosy kanisa sambarana miambignaanao agnoagnyea ataova tsara ny asa ombany finoagna azavoly amin'izagny izy koa mbola misy fahinagna
manitro raiko-tsy toao mitalao aminao intiao zanakao petsaka ireo fadisoako ifonako aminao famelokao menatrao na de niantsoanao fa tsy mendrikatoko ty zao jesosy ô mifona re ity zandrinao mba mangataka ny famindramponao avelao revelokanatao fa tsy amenina intsony ao jesosy ô aokaremba tsy olavinao fa manleninao mifona aminao Andramanitro raiko-tsy toao itanao aminao itiao zanakao petsaka ireo fadisoako ifonako aminao fameloka menatrao na de niantsoanao fa tsy mendrikatoko ty zao jesosy ô mifona re ity zandrinao mba mangataka ny famindramponao avelao revelokanatao fa tsy amenina intsony ao jesosy ô aokaremba tsy olavinao fa manleninao mifona aminao Sasauniutaku iroditraku si besacetaku maesuriavuku cizakaku idrua mangataka-mina manjaka yanao anatikwa jesosy ô esorirereo luto ao ambo kavaozikio retretsaratsykio avelao revelokanatao fa tsy amenina intsony ao jesosy ô aokaremba tsy olavinao fa mameninao mifona aminao menatrao na de niantsoanao fa tsy mendrikatoko ty zao jesosy ô mifona re ity
mangataka ny faminambona Atena rewelukanaka Fansiame enaitunia Jesosô aukaremba ciulavina Famanenina ifunamina Famanenina ifunamina Famanenina ifunamina Simanani Jesus, Jesus ta veri tu koti. E marabu le beanau, e margabu me balanau. E inura angana nau la klu, ati ta veri abla jam nau Jesus. Pensando me rasaraido, penso me rasaraido. La nau isa simanani Jesus, Jesus ta veri tu koti. E marabu le beanau. Que mama me balanau, que inura alana no la tu, así también la plaza de Jesús. Sailai, ta ver se mnau Jesus. En eso me Jesús se
fananana indesano anukuwazi fazemahai mapesezemeni Jesusi domeni mihosi tazuavatkasemana edazovakena miyaga vomaitamieswatukosi elamyarakami Jesusi tapesa usuwa zenumenena tapesa usuwa tasiyalana okele Orlando, Obela, Senta Sarai Pamina. Ashua vatikosi mimbana, yeah. Tasofa tena miyaga. Foma kami ashua tukoti, yeah. Kamyala kami Jesusi. Tapesa usuwa zenu menena. Tapesa usuwa kasiyalana. Okele, Orlando, Obela, Senta Sarai Pamina. Jesusi fananano indesanu anukuwazi fazemahai mapesezemeni Jesusi domeni mihosi tazuavatkasemana edazovakena miyaga vomaitamieswatukosi elamyarakami Jesusi tapesa usuwa zenumenena tapesa usuwa kasiyalana okele Orlando, Obela, Senta Sarai Pamina. Ezoliano mira Saraiko, Ezo mira Saraiko. La nawiza timana di Jesus taberi tumbosi. Germana bula beyanau, Germana ume balanau, Gerirula alana loda tu wasita bela besana Jesusi. Indesoni Jesusi fananana, indesanu anukuwazi. Fazemahai mapesezemeni Jesusi domeni mihosi. Tazuavatkasemana, edazovakena miyaga. Vomaitamieswatukosi elamyarakami Jesusi tapesa usuwa zenumenena tapesa usuwa kasiyalana okele Orlando Obela Senta Sarai Pamina. Okele, Orlando, Obela, Senta Sarai Pamina. Toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Nomeny ny zanahilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Jaona toko 7 ny 9:20. Radio Teny Fiainana 91.2 MHz. Hita ianao anie Jehova ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova ka hamindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao anie Jehova ka hanome anao fiadanana. Amen. Mety toko 9 andiny 4:20 hatramin'ny 4:20. L'Éternel te bénisse et te garde. L'Éternel fasse lever la lumière de sa face sur toi et use de grâce envers toi. L'Éternel lève sa face sur toi et te donne la paix. Amen. Nombre chapitre 6, versets 24 à 26.
May the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Amen. Number chapter 6, verse 24 to 26. Ankasitrahana trany ianao ny amin'ny fanaranao tsy tapaka ty onjam-peo mamintsika ity dia ny raika amin'ny 70 teboka megahertz izany.